Miarabantsika rehetrarehetra manaraka an'ity vidéo ity. Androany efa omaly tokony nanao an'ity vidéo ity fa repotra kely tamin'ny niasa dia avy any Abu Dhabi dia voatery tsy maintsy natao androany le izy. Zao le zavatra tiako resahana momba ny malagasy mipetraka eto Dubai, eto Emiraty zany plus exactement. Zavatra mitranga dia zao tsy aivina kely 5 taona zay no nipetrahanay teto Dubai. Taona teo niverina tamin'ny Madagasikara tamin'ny resaka politika dia avy eo moa tratran'ny Covid-19 iny dia nijanona tamin'ny Madagasikara dia tamin'ny herintaona vao niverina teto. Zavatra tsapako tao anatin'izay 5 taona na tsy teo anay teto Dubai zay eto moa ny orinasa rehetrarehetra eto Dubai daholo dia lasa maro ny malagasy tsy aivina kely fa tamin'ny taona 2008 no nananganana consul honoraire voalohany any Madagasikara teto Dubai zany dia anisan'ny nanao an'izay ny tenako tamin'ny andron'ny ministre Rajeva Marcel. Tsy ny tenako natao consul fa partenaire anay tamin'izany satria izaho mbola tsy nomina teto 2008 2009 zay no nifindra teto. Rehefa avy eo moa nanana olana Madagasikara dia najanona ny consul. Zavatra tsapa taty aoriana rehefa taprehan'ny 2020 zany taorian'ny Covid dia lasa marobe ny malagasy teto. Anisan'ny ady tsy nisin'ny fampiasana ny tambanjotra amin'ny resaka exploitation na piasa izay atao mpanampy eto Dubai hatramin'izay satria ny tsara fantatry ny malagasy dia ny Dubai dia manana karazana norme izy fampidirana amin'ny resaka karazana nationalité zany miasa eto Dubai. Misy ohatrany hoe reto avy any nationalité afaka manao housekeeping na manao karazana médecin, misy manao ny ataontsika hoe any amin'ny resaka norme ino tsy technique OS1 OS2 misy normany azy dia niady hatramin'izay niaraka tamin'ny fondation mpanjaka teto hoe mba aleo ny malagasy le tena mba misy mba asiana ajany mba niady zany mba hitovitovy amin'ny Filipia zany hoe mba any amin'ny cadre ny asiana ny malagasy fa tsy atao any amin'ny resaka médecin. Kinanjo moa tamin'ireny taona maromaro reny teo anelanelan'ny 2010 hatramin'ny 2017 dia misy olona mandefa antsokosoko aty Dubai ireo ankizy avy any amin'ny faritra indrindra faritra Tamatavy mahalainy ambanivohitra any ireo olona alainy dia ataony alefany aty dia manao mpanampy aty dia tsy mahay anglais le olona, tsy mahay lalàna le olona dia ny farany lasa misy karazana trafic humain mihitsy ny zavatra ataon'ireo olona ireo. Niezaka nanao an'izay alerte zay foana dia nisy fanapa-kevitra ny resaka fantsakana malagasy tamin'izany hoe tsy mandefa an'ireo olona intsony satria manahirana satria tsika manana problema tany Bahreïn, tany Arabie Saoudite, tany Liban zay be da be ny tany Bahreïn ary nisy 75 ny vehivavy migadra tany Bahreïn noho ny tsy fahalalany lalàna dia rehefa miady amin'le mpampiasa anazy zareo dia alefan'le mpampiasa any amin'ny polisy dia voatery migadra. Misy ny maty maromaro. Nisy arany tadidiko mihitsy ny foazin'ny polisy taty Dubai tamin'ny 2016 2017 nisy vehivavy anankiray izay avy any Liban izy dia rehefa tonga tao amin'ny aéroport'ny Dubai izy andeha hody a Madagasikara lasa dala le olona dia rehefa lasa dala izy nidrovidrovitiny tao ny passeportny dia voaterany tena no fantatry ny mpitondra eto hoe malagasy dia zanona dia nijery an'isy teny amin'ny aéroport niezaka nandefa an'io vehivavy tany Madagasikara. Be da be ny zavatra mitranga endrika kely amin'izay androany araka ny resahako tamin'ny fakomaly efa be da be le malagasy mipetraka eto Dubai sy mitady ravinahitra eto Dubai zany hoe maro zareo. Ny tena mampalahelo dia zao misy tambajotra an'olona zany hoe misy nandritran'izay hatramin'ny 2020 hatramin'ny androany misy andian'olona malagasy ndray ohatrany hoe manao karazana association izy eto Dubai dia milaza zareo fa zareo no mikarakara malagasy eto. Ny zavatra tritranga nefany afaran'ny zareo ny malagasy
afarany miteny hoe ndao fa misy asa ny Dubai, dia rehefa avy eo le olona takiny zareo vola avy Madagasikara manaiky fa sahirantsika Madagasikara dia miezaka hoe andeha hiasa ny ivelany, dia rehefa hiasa tia Dubai nefa asendrareo mandoa vola mivarotra tambara, mivarotra trano, mivarotra fananana, dia rehefa avy eo tonga aty le olona dia eo ny zavatra mila fantatritsika malagasy fa tia Dubai tsy misy hoe asa ohatrany any amin'ny firenena rehetra satria immigration choisie tia Dubai, zany hoe rehefa misy orinasa dia ny orinasa manafatra mpiasa hiasa amin'ny orinasa, ohatrany hoe zaho zao manana orinasa dia izaho manafatra ny olona hiasa amin'ny orinasa koa dia miantoka ny trano, miantoka ny assurance, miantoka ny visa. Fa reto malagasy tambanjotry reto dia prometiavany zany ambeny zareo fa promesy be le malagasy mahita misy asa aty dia lasa daholo makaty Dubai dia avy eo mamorona fotsiny hoe mody anao touriste, visa touriste ny alefany makaty. Rehefa tonga aty le visa touriste 1 mois dia mody apetraka ry zareo le olona reo manafatra reo andao fa apetraka kely atsinareo dia mipetraka atsy dia miandry le mpampiasa andray anareo. Ny zavatra tena mampalahelo dia zao taritiny zareo lany le visa an'le malagasy. Rehefa lany amin'izay le le visa-ny ray volana dia avy eo amin'izay lasa miditra ao anatin'ilay teo illégalité. Illégalité zany hoe lasa tsy mananjo hipetraka etsony zany satria visa touriste ray volana le hipetrahany dia mandony lamandy aty Dubai 50 dirham na ataontsika hoe 60 000 ariary eo isan'andro ny lamandy tsy maintsy alohany zay ao anatin'ny illégal. Zay zany aloha zavatra mitranga. Rehefa avy eo amin'izay le ankizy be da be ireo ankizy ireo indrindra avy any amin'ny faritra, zay ankizy eritreretiny zareo anaovana karaha mora fitahana. Dia rehefa avy eo ny ankizy eo Antananarivo indray ankizy mianatra avy any amin'ny université privé sy ny rehetrarehetra dia angalany zareo vola be. Rehefa tonga eto Dubai amin'izay ireo olon'ireo dia ny asa dia daviny zareo amena anazy tsy any amin'ile asa raha ankizy miteny hoe zaho anao dokotera. Misy olona ray mihitsy dokotera avy any Tamatave izy dia mifanena tamiko centre Homol Emirates Homol zany ohatrany hoe grande surface dia gaga be malagasy izy dia miresaka amiko hoe zaho sy dokotera fa inona le asa ataony aty mamafa trano. Dia eo amin'izay lasa ataon'ireo olon'ireo any mpamafa trano sy mitaiza zaza sy mpanampy sisa ny ataon'le asan'le malagasy satria ny karamany mpamafa trano eo amin'ny ataontsika hoe 1000 dirham na ataontsika hoe 6 millions de francs na 1 million 200 ariary dia eritreretin'le malagasy hoe ngeza be zany dia aleo aloha atao fa io aloha misy tsy atopoko. Ary eo ny tena fitaka be vava. Rehefa avy eo le izy rehefa avy eo amin'izay takiny zareo vola indray le olona rehefa avy eo zay mikarakara ny visa zay manao an'izao. Ny olana amin'izay maninona reo olona malagasy be da be reo tsy miteny satria menatra ry zareo amin'le fianakavianany Madagasikara hoe efa tonga ty Dubai dia maninona no tsy samy teny fotrany hoe Dubai satria tsika koa moa nizarany reto le influenceur manampahaizany malagasy reto rehefa makaty Dubai dia iPhone 15 makasaretsy dia rehefa hoe mba lasa Dubai dia eritreretiny olo hoe rehefa lasa Dubai zany dia tafita. Non, rehefa avy eo dia menatra dia zany rehefa avy eo izy manoratra moramora zay nampatonga ny omaly azo rehefa niteny hoe hiteny momba ny situation io dia manoratra daholo zareo zay vonjeo ato zao ny 30 malagasy migadra ny anaty any ampifonjy eto Dubai. Ny antony tsisy ara-dalàna ny taratasy dia zavatra ohatr' zany ny zavatra misy. Ao koa ny anankiray rehefa misy maty ny malagasy aty normalement misy ny assurance, misy ny compagnie responsable an'izay ka anankiray mbola tany Madagasikara tamin'ny heritaona dia nisy maranga lehibe fa maty sendrano manao le business mivezivezy manao Dubai Madagasikara dia maty tao amin'ny aéroport dia miantso ao le fianakaviana avy eo tany Madagasikara hoe mavonjeo zay fa ohatran'izao misy mody misolo tena izy ny lehibe ny diaspora gasy eto dia mikarakara rehefa nefa ny zavatra lalàna ny compagnie aérienne ny miantoka an'izany rehefa mividy billet ianao dia misy assurance. Ka rehefa maty tao amin'ny aéroport le olona dia ny compagnie miantoka an'izany dia avy eo ireo olona malagasy ireo mitaky vola amin'le fianakaviana mila mandohany zao mila mandohany zay le hoe samy malagasy ihany no fanimba. Rehefa avy eo amin'izay koa misy an'le malagasy manao ino moa izy ity manao business makaty Dubai
Be rehefa avy eo ny zavatra mitranga dia hitako anaty Facebook eo mifanenjika indray le samy malagasy hoe ny entanay nalefa dia tsy tonga ohatr'izao. Mifona androany amin'ny maha-malagasy dia mba miantso anareo rehetrarehetra izay manana havana aty Dubai. Antanio tsara ry zareo, milamina ve ny taratasy. Dia io aloha ny zavatra ray voalohany. Rehefa raha ohatra ka milamina ny taratasy mba antanio izy, ohatrany ahoana fomba iainany aty. Ny akabetsahany le malagasy dia mipetraka aty manko ny tsy fantatry ny olona mizara roa ny Dubai. Misy ny old Dubai, misy ny new Dubai. Dia ny old Dubai ohatrany hoe any Tsaralalàna. Dia any daholo izy menakavy mipetraka. Dia rehefa mipetraka ry zareo efitrano iray misy olona valo miara-matory ao. Dia izay ny ipetrahan'ny malagasy ao. Mamparary fo mieritreritra mihitsy satria dia miaraka daholo izy rehetrarehetra. Dia ireo tanora nisy tanora taty nanoratra tamiko doza tongavany amin'ny orinasa akory dia ao ampidirana nareo miasa. Rehefa tonga amin'izay izy tsy zavatra telo ny problema. Ny ray tsy manana taratasy izy. Satria ary tourisme. Roa taona ry zareo mipetraka eto nefa tsisy taratasy. Dia ataovany kajy eo isaky ny 60 000 ariary fois roa taona. Fois 800. Dia ohatrina tokony alohan'io amande zany amin'io zavatra io. Ny zavatra rano lalàna dia rehefa tsy soainao mandovola so migadra. Dia inona no mitranga? Androany dia tehiteny misy solution anankitelo. Ray voalohany aloha nanapa-kevitra ny fanjakana ny Emirati. Zay nanao amnistie nanomboka tamin'ny 1er septembre ka hatramin'ny farany oktobra. Ny olona rehetrarehetra ao anatin'ny illegalité eto Dubai sy Emirati na Abu Dhabi zany na Sharjah zany na Ras El Khaimah dia ameny ny fanjakana amnistie mahazo mandeha mody tsy mandovola ary mbola hitohany ary ny ticket d'avion dia mahazo mody izy. Zay zany solution ray. Maninona le malagasy ny tsisy mety manao an'izay satria menatra ry zareo. Ray zay faharoa miantso ny malagasy koa zay mipetraka aty sy mananavana zay mipetraka aty miangavy ianareo efa misy ambasady ny UE zao any Madagasikara. Miangavy ianareo hitory an'ireo malagasy mametsy malagasy reo. Misy anakefatra reo olona reo. Ray avy any Toliary, ny ray avy any Matamatavy, ny ray avy Antananarivo, ny anankiray avy any Dego. Reo olona reo no mivarotra ny mpiray tanirazana. Anjaran'ny fanjakana ny tokony manao ady manisy manokatra fanadihadiana satria reo olona reo misy côté politique reo olona reo. Ary zay tena manahirana. Dia milaza fa tompony diaspora sy ny rehetrarehetra nefa io nge tsy problème tsara manao diaspora sy ny rehetrarehetra fa raha ohatra koa samy tanan'le tanora. Misy an'izany hoe ankizy afara navany Madagasikara no chauffeur na camion any an-dafy dia mody hoe aty Dubai nanaovana lalana. Tsy possible zany. Dia avy eo le tanora tsy haiko 12 sa anaky 9 zareo nihitsika teto nandritry ny 2 taona. Dia reo olona reo no miandraikitra ny lizy. Zany zavatra rehetrarehetra zany no tiako atongavana amintsika mpiray tanirazana. Rehefa naiza le atsika manaiky fa sahirany Madagasikara fa tsy mety kosany raha ohatra ka itsika indray no tsy mitondra n'ilay atao hoe fahazavatsaina amin'ny zavatra rehetrarehetra atao eto amin'ity firenena ity. Satria ny olana dia zao reo zanakitsika reo noho ny tsy fisina, noho ny fahatrana dia sahirany Madagasikara dia lasa mitady hevitra hoe andeha hitsopinenana, andeha hitady ravinahitra. Fa zao kosa le fitadiavana ravinahitra tokony mba arovantsika. Ary zay ny sorako amin'ny fanjakana hoe anokatra ny ambasady eto Dubai izy fa tsy netehatra fotsiny le Arabia Saodita. Ny antony mba hijerena sy ny arovana an'ireo malagasy nefa tsika ary ao Arabia Saodita misy ka mitovy amin'izao nefa misy ambasady. Izy moa tsy mbola misy ambassadeur any amintsika fa ohatran'ny premier conseiller any. Ny dikan'izay zany mitodika manokana anareo malagasy rehetrarehetra.